akaiky indrindra fifidianana filoham-pirenena ohatra tsy mahakasika azy hoe tsy dia misy akony be ny tsy fandehanany mifidy na fandehanany mifidy fa rehefa nazavaina azy hoe ny antony andehananao mifidy dia fanomezanao fahefana ny olona mitondra anao. Eo izy vao tonga saina hoe moa avy aty amiko le fahefana hoentin'le olona fidiko. Amiko zao dia mitena tao nga gadana maninona rehefa tsy mifidy fa manana zoko a manana safidy koa na hifidy na tsy mifidy tsisy afaka anderay amin'izany satria noho tsy fahafantarako izay zavatra nazavainao rehetrarehetra izay. Ny fifidianan'olo ray dia igny no antoky ny hoavin'ny firenena. Tsy misy olana ny fitoviana hoe na lahy na vavy na manana fahasembanana na tokony hanana ny zony hifidy satria izy ireny olom-pirenena. Ohatra hoe ny tongony ny sembana sy ny tanany fanosainy mbola ara-dalàna tsara afaka mieritreritra hoe anahoana ty fireneko ty. Zom-pirenena mihitsy zany mifidy ohatrany tsy mety raha tsy mifidy. Ndao Hifidy fahefatsika zany. Io safiditsika io ihany no hamahany olana mampikaikitsika isan'andro hoe tsy mianatra ny zanako. Efa zara raha mihinana zay ao, efa tsy mahavidy savony tsena efa andao hifidy fa iva zany raha ianao misafidy azy hoe ity no hamahany zany.